Manana ny ambarany ny jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe eo anatrehan'ny zava-misy eto Madagasikara indrindra ny raha-pirenena no amafisany ary notsipiny tao anatin'izany famampanany hoavin'ny Madagasikara tao aorian'ny fandanina ireny volavolan-dalàna mifeny fifidianana ireny nanao antso ho an'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ity jeneraly ity ary nambarany tao anatin'izany fa ho tandroka arony vozona tokoa no tokony ijoroany ireo mpitandron'ny filaminana sy miandraikitra ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Manamafy ny antony nataon'ireo manambonina ambony maly teny amin'ny la rotonde ny tokony andraisan'ny miaramila perinasa andraikitra mba hisorohana ny sian-korontana ny jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe nampatsiahiviny fa tandroka arony vozona amin'ny folo alin-dà ary tokony hijery hatrany ny tombontsoa iombonana. Maolo-pirenena mampadala tantara indrindra amin'ny efa natokona andraikitra teto amin'ity firenena ity ary atokona andraikitra voalohany tao amin'ny folo alin-dà. Matoa ny folo alin-dà atao hoe tandroka arony vozona manda arony tanàna dia izy zany ny tena hoe miantoka ny ataontsika hoe filaminana, fandriam-pahalemana, fivoarana, fanajana lalàna anisan'izany lalam-panorenana. Ary ohatrany hoe mamerimberina foana za mandalina tantara zany iny natonga ny folo alin-dà tamin'ny raika amby sivifolo tena nitsangana nandray andraikitra milaza hoe raisinareo mpanao politika ny andraikitrareo fa rehefa tsy andray nareo fa ny vahoaka ataonareo takalonaina eto dia andrainy anay zahay. Naneho hevitra ihany koa izy mikasika ny lalam-pifidianana izay nolanian'ny teo anivon'ny parlemanta. Mahamenatra reny ve ny atao hoe demokrasia tsy loram-bolana atao demokrasia eto Madagasikara satria any amin'ireny androm-panjakana ny teny miara-panao lalàna any ange ny tena miaina zany demokrasia zany ka raha any ianao miaina demokrasia toloram-bola dia ina ma demokrasia an'izany mahamenatra tena mahamenatra mihitsy. Nandeha tany amin'ny loholona moa dia androm-panjakana zay misy ny loholona dia tsisy fanampianana fa tena andeha ho azy asa inon'indray zavatra notrangatany ohatrany tsy dia nisy rehetra be ohatrany tany amin'ny antely miara-pirenena na reny rehetra reny tena milaza tena enatra ho an'ny Madagasikara reny. Nambaran'ny jeneraly Ramakavelo Désiré fa atahorana ny sian-korontana raha toa ka manao amboletra trano ny mpitondra amin'ny fametrahana lalam-pifidianana. Nosoritanyity minisitry ny fiarovam-pirenena teo aloha ity ihany koa fa manana andraikitra ny fandaminana ara-politika ary andrasana ny fepetra raisiny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana.